C'est une fandraisana andiany fahatelo amin'ilay hetsika antsoina hoe Conférence Internationale sur les Guichets Uniques isika eto Madagasikara. Maro ny tombotsoa azo fampiantranonana izany sy ny fandraisana anjara. Ao anatin'ity hetsika ity io moa no nivohitra nandritry ny fihaonana tamin'ny mpampahala vaovao teny amin'ny anteny meranvarotra sy ny indostria teny Antaninarenina. Tanterahana isaky ny roa taona ny fihaonam-be iraisam-pirenena mikasika ny Guichets Uniques izay karakarain'ny Alliance africaine pour le commerce électronique izay misy any Madagasikara ary amin'ity andiany fahatelo ity izay ho tanterahana ny faha 12 hatramin'ny faha 18 ny volana septambra ho avy zao dia isika eto Madagasikara no ampiatrano izany hetsika izany raha ny voalazan'ireo tompon'andraikitra eo anivon'ny Gasy Net sy eo anivon'ny fahatseranana nandritry ny fihaonana tamin'ny mpampahala vaovao androany. Ny tena tombony amin'ny fisiny le Guichets Uniques zany hitantsika zany hoe rehefa mamoaka entantsika dia misy fivezivezena be da be dia mba tsisy izay fivezivezena be da be zay sy le fandaniana sy le ho aterak'izay zavatra zay zany no ametrahana ny Guichets Uniques. Raha ny atao hoe ny aty Afrika firy manana Guichets Uniques misy maromaro ihany nefa tsy ampy satria le reste ohatra zao reo tany mpiambana ty hoe Alliance africaine pour le commerce électronique ty une douzaine zao maro nefa misy koa membre observateur izay mbola tsy manana Guichets Uniques fa ny zavatra tena important indrindra ny angamba tsy maintsy marihana dia izao tsy tsara loatra hoe tarainy foana zany itsika ty Afrika dia izay no anisan'ny antony nanaovana an'ilay hetsika zany mba karazana fanaitairana tany afrikanina sy eto amintsika zany hoe mba mila miroso zany fa tsy hoe taraikiraiky foana amin'ny resaka laharana amin'ny resaka teknôlôjia sy fivoarana. Ho an'ny tale generaly fahatseranana dia zava-dehibe ny fandraisan'ny firenena malagasy izany fihaonam-be izany izay anatsara ny fijeriny any ivelany eto Madagasikara. Ny filoha generaly Gasy Net dia nanamarika fa nanafaingana kokoa ny feim-potoana anatanterahana ny asa na ny délai de dédouanement ny fampiasana ny trade net. Nambarany ihany koa fa anisan'ny tanjona ny ady atao amin'ny fifaninanana tsy manara-dalàna na ny concurrence déloyale ary nosoritana fa tsy misy velively ny fanafoanana ny asa noho ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao fa fanatsarana ny tontolon'ny asa no misy.